Faly miarabanao indray tapaverina eto amin'ny tuto sans gasy. Rehefa manao vidéo tahaka zao na rehefa manao concert na eny amin'ny studio zany rehefa manao enregistrement dia misy fitaovana anankiray izay tsy azo diganina mihitsy mba ahafahana mitahiry ny qualité-ny signal sonore. Betsaka mantsy ny antony mety mahatonga perte na qualité-na signal sonore rehefa eny amin'ny concert na rehefa manao prise na rehefa manao vidéo tahaka zao dia betsaka mihitsy mety mahatonga ny son anao tsy top tsara ny qualité-ny. Mba hisorohana ny perte de qualité sonore zay no antony sy ny fitaovana anankiray antsoina hoe DI box. Salama daholo e. Faly tafiresaka aminao indray ato anatin'ity vidéo ity makasitraka anareo izay mila abonnetsika amin'izao fotoana izao mahafinaritra ny mahita antsika tsirairay avy liana ny amin'ny tony karazana vidéo itony ahafahantsika mampandroso ny qualité-ny zavatra izay ataontsika. Raha toa ka androany ianao vao nahita n'ity page ity dia manasa anao hisabona sy hizaran'izany amin'ny namantsika malagasy satria ho fanampiana no anton'izao. Iverina avy hatrany tsika amin'ny filiantsika dia ny DI box zany. Ny DI box dia boîte kely anankiray izay antsoina hoe direct injection na boîte de direct samy manana an'izay filazany azy fa boîte kely tahaka an'izao izy dia atoroko anao inona ny antony tsy maintsy ilavana azy dia fa maninona no ilaina izy. Misy karazana anankiroa ny DI box. Voalohany dia ny DI passive dia ny faharoa dia ny DI active. Fatatsika tsara fa ny passive tsy mila alimentena fa tonga dia mandeha amin'izao dia ireny DI passive ireny dia natao théoriquement ho ampiasaina amin'ny instrument actif. Betsaka ny instrument actif tahaka ny clavier, tahaka ny simpleur, tahaka ny ireny gitara acoustique ireny. Zany hoe ireny instrument actif ireny zany dia natao hiaraka amin'ny DI passive. Dia mifanohatra amin'izay fotsiny ny DI actif dia natao ho an'ireny instrument passif ireny. Hitantsika ao anatin'izany ny gitara électrique, ny gitara basse misy passif dia ampiasaina miaraka amin'ny DI actif zany. Ny ankamaroany sary hitantsika mahakasika ny DI dia karazana DI mono foana fa amin'ny DI ihany koa dia misy karazany stéréo. Fa maninona ary no tsy maintsy ilainao io boîte de direct io. Ireo instrument rehetrarehetra mihitsy izay ampiasaintsika izay sortie jack zany dia manana sortie d'impédance ambony izy ireny izay any amin'ny 10 kilo any misy mihoatra aza arakaraky ny fréquence. Dia fantatsika moa zany fa ireny câble jack ireny dia mitondra ny signal sonoretsika amin'ny alalan'ny courant any amin'ny 100 mV. Ireny instrument antsika ireny anefany izay à haute impédance dia mitsofoka makany amin'ny console de mixage izay faible impédance. Zany hoe raha arako tsara zany le resaka resako teo dia misy zavatra tsy miady ao zany. Dia raha toa zany ka tiantsika ho avadika ho faible impédance ilay instrument antsika dia mila mampiasa an'ilay DI tsika mba ahafahany mamadika an'izany. Ity misy ohatra kely anankiray. Raha andeha ohatra ianao hamonjy soirée anankiray dia mazava ho azy fa tokony hitafy tsara mendrika ny soirée anankiray ianao fa tsy mety raha toa ka tenue de sport ohatra no anaovanao makany amin'ilay soirée. Dia izay zany ny asan'io DI io anankiray voalohany mamadika an'ilay impédance ho araka ny tokony ho izy. Iny sortie jack iny koa dia antsoina hoe sortie asymétrique. Misy perte izy iny rehefa lava loatra ny câble jack izay ampiasainao. Raisika ohatra misy câble anankiroa. Câble anankiray dia 1 mètre ny halavany, câble faharoa dia 6 mètre ny halavany. Raha toa ka ampiasainao iny 1 mètre iny tsara kokoa ny qualité de signal sonore amin'ilay 1 mètre noho ny amin'ilay 6 mètre. Na tsara aza ny qualité an'ilay câble izay vidinao dia misy perte foana. Raha lavalava arakaraky ny halavany dia misy perte indrindrandrindra any amin'ny aigu zany. Zany hoe raha tena ataonao tena lava zany ny câble anao lasa mekapoka zany son azonao. Tsika nefa rehefa mividy câble dia hoe aleo le lavalava amin'izay polyvalent amin'izay mety foana mifindra toerana kely hoe eto mba akaikaiky na lavidavitra dia câble ko tsara hoe mba lavalava. Diso tsika mieritreritra an'izay satria azontsika eto fa
na tsara aza ny qualité-n'ny câble dia misy perte foana ny qualité-n'ny signal sonore. Dia mbola ao anatin'ny câble jack iny ihany tsika, izy ireny dia sensible amin'ny perturbation électromagnétique. Meko ohatra anankiray ianao, rehefa misy musicien eo ka misy téléphone ny maneno, izany hoe misy miantso izy eo ampitendrena, dia mahainao an'ilay son zay mino efa heninao zay son zay tongotsika dia mitodika any amin'izay musicien kaikaiky eo hoe misy téléphone ny ray amin'ireo naneno. Satria nahoana? Satria sensible be amin'ireny karazana zavatra ireny ilay câble asymétrique. Ohatra faharoa anatin'izany misy an'ireny instrument zay hitantsika ireny vita sinoa, everitsika fa ratsy ny qualité an'izy ireny satria rehefa amplifienao le izy dia misy karazana bruit azonao dia ianao no mieritreritra hoe tena ratsy mihitsy nyty zavatra ity fa nefa verifieo ny câble jack ampiasainao anatin'izy ireny fa sensible be amin'ny électromagnétique zany. Kanefa jereo rehefa misy micro vita sinoa ampiasaina dia tsy misy an'ilay problème électromagnétique mihitsy satria nahoana? Satria ireny câble ireny no antsoina hoe câble asymétrique, ireny câble na micro ireny, ireny dia faible ny azahoan'ireny ny perturbation zany électromagnétique. Dia mazava ho azy fa raha avadikitsika zany ilay asymétrique ho lasa symétrique dia lasa faible kokoa ilay perturbation azony ao anatin'izany. Zay koa ny asan'ny DI faharoa, afaka izay perturbation zay na lava be aza ny câble XLR ampiasainao satria mivadika ho lasa XLR zany le jack na hotoizanao lavitra be aza le izy tsisy perturbation ho azonao mihitsy ao anatin'izay. Dia zay zany le faharoa hoe voatahiry ny qualité ny signal sonore zany. Zany hoe ny fomba fampiasaina an'ilay DI zany ataonao farak'izay fohy indrindra azonao ampiasaina ny câble jackinao rehefa mivadika XLR izy zay alavany ilavanao azy mety. Ny asan'ny DI fahatelo dia manala bruit. Fantatsika tsara izany hoe bruit ana masy zany tsy ampimasy misy bourdonnement misy dia misy bouton anankiray tsindriana fotsiny dia afaka ny boucle de masse dia madio ny son anao ohatran'ireny manao magie ireny. Ametinako an'izay rehetra voalaza teo ary ny DI zany dia mamadika ny signal asymétrique zay jack io ho lasa symétrique tahaka ny XLR izay tsy dia sensible loatra amin'ny perturbation électromagnétique sady azo atao lava be. Manarakarak'izany dia tapaka ny boucle de masse zay manala an'ilay bruit ana masy. Manarakarak'izany ihany koa dia manova ny haute impédance ho lasa basse impédance. Ary tombony anankiray farany ihany koa ao anatin'ny fampiasaina ny DI afaka manao enregistrement anankiroa indray mandeha ianao. Za moa isaky ny manao enregistrement dia manao anankiroa foana, zany hoe le gitarako maina mitsofoka eo amin'ny DI dia mivoaka XLR tonga dia direct makao amin'ny carte son dia ny son faharoa zay son avy eo amin'ny ampli zay alainy micro dia mitsatoka makany amin'ny carte son. Zany hoe carte son koa dia anankiroa ny entrée anankiray sortie DI an'le gitara maina dia anankiray sortie an'le ampli satria rehefa avy eo misafidy hoe iza indray no son ampli tiako le ao anatin'ny ordinateur ve sa le ampli zay ampiasaiko physiquement. Reto ary fikafika atoroko anao mba hahafahanao mitahiry ny hatsaran'ny qualité sonorenao. Voalohany indrindra aloha dia atao fohy ny câble jack ampiasainao. Dia faharoa anatin'izany raha toa ka tsy manana DI ianao dia ampiasao ny sortie casque, zany hoe raha manana clavier ianao dia misy sortie casque iny simpleur tahak'izay ihany. Raha manana gitara ianao dia misy ihany koa amin'ny effet sortie casque dia ampiasao iny sortie casque iny satria a faible impédance izy iny dia tonga dia mitsatoka direct makany amin'ny carte son na makany amin'ny console de mixage. Dia fantaro koa nefany amin'ny carte son anao misy an'le entrée jack iny matetika izy ireny combo fa jereo ny manuel ny carte son anao hoe mazaka haute impédance iny na misy bouton kely tsindrinao hoe HZ eo amin'ilay carte son anao dia dikan'izay afaka ampiasainao directement avy amin'ny instrument anao tonga dia mitsatoka makeo zany tsy mila mandalo amin'ny DI. Fikafika vonjy maika fotsiny zay fa tsisy tsara tahaka ny manana DI ihany satria arakaraky ny DI anao ihany koa no lasa défini tsara kokoa ny son mivoaka makany amin'ny rendu final anao satria arakaraky ny DI zay nampiasaiko ohatra zao dia miova foana ny son an'ilay instrument. Ohatra hoe nanandrana zao gitara basse misy ny
nampiasaina ny Behringer DI, nampiasaina ny BSS, nampiasa radial zay fa samy hafa daholo hafa kokoa rehefa tena tsara ilay DI ampiasaina. Ny DI atoroko anao de tsisy afa-tsy ny radial ihany GDI io vidina fa tena ho top ny rendu sonorenao. Afatra ho antsika rehetra aza mampiasa an'ireny câble jack mivadika XLR reny, fa dio mihitsy manomboka androany nefa jereo tsara ihany koa nefa ny manuel ny fitaovanao hoe sortie basse impédance tia na haute impédance, satria tena manao tenue de sport makany amin'ny soirée anao na mifamadika amin'izay manao tenue de soirée anao makany amin'ny salle de sport de hitanao mihitsy hoe zavatra tsy miady ary tsy mety na de mivoaka aza ny feo tsy natao zany le izy fa mampisy impact amin'ny qualité an'ny son anao zany. Za moa androany de efa naniko natao ho hitanareo kely mihitsy eto arina eto misy préamp zay ampiasaiko izy io. Io préamp io de ao anatin'ny manuel no miteny mihitsy hoe raha toka manana micro à haute impédance ianao de mampiasa azy izy convertisseur, satria tsy afaka miasa normalement ilay préampli raha toka haute impédance no micro mitsofoka eo aminy. De mazava ho azy ny fitaovana rehetra ampiasaina de samy manana ny caractéristique technique ny daholo, ka raha tsy mijery an'ilay izy ianao na zavatra mividina occasion tsy hitanao ny bokin'izay de mampiasa fotsiny DI sotra kely. Ety ampamarana raha tianao ho fantatra ny vidin'ny DI misy manomboka amin'ny mora indrindra izy ireny ahafahana midepane tahaka an'ilay natoroko anareo teo fa teneniko ihany hoe mampisy impact ny amin'ny rendu final anao ny fampiasanao DI ratsy marika. Ny DI tsara indrindra maneran-tany de DI de référence zany de tsisy afa-tsy ny radial ihany zay vita USA na vita Canada. Ny vidin'izy ireny nefany de mananika hatrany amin'ny 250 € any de hitanao tsara mihitsy fa na mety mitovitovy amin'ny vidin'ny instrument anao vidin'le DI na mety mbola mihoatra ny vidin'ny instrument anao aza ny vidin'le DI. Zay no mahatonga an'le hoe raha manao enregistrement ao amin'ny tranonao ianao de tsy hitovy mihitsy ny any amin'ny studio satria ireny any amin'ny studio ireny de efa fitaovana efa sélectionnena manokana mihitsy ahafahana mahazo kalitao tena ambony sy am'le tsara indrindra. Zay makasika ny DI. Raha toka manana fanontaniana ianao na misy zavatra tsy voalazako tao anatin'izay de afaka maneho ny hevitra ao ianao ao anatin'ny commentaire hoe misy zavatra tahaka izao inona ny marika na DI azoko anombohana idirana de afaka mametraka an'izay ao amin'ny commentaire ianao de hovaliko ihany koa izany rehetra zany. Zava-dehibe mba ahafahantsika rehetra mandroso makany amin'ny tsara ny fifampizarana tahaka an'izao, ka manasa anao zarao amin'ny namana rehetra zay lihinany amin'ny mozika sy ny te anao zavatra tsara, satria voakasika izany antsika malagasy rehetra. De makasitraka anao ny zara sahady de mandram-piona amin'ny manaraka indray. Raha mbola jerenao amin'izao de potsery le hoe s'abonner de partager.